Ny maraina teo dia mbola noraisy ny ministry ny fanjifana sy ny varotra ihany koa ny sekretera jeneralin'ny Comesa nifampiresaka momba ny hanatsarana ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena mikambana ao amin'ny Comesa mo no antopisin'izao fiaonana izao. Na dia efa nahitana fiakarana 300 isanjato aza ny fifanakalozana ara-barotra nisy teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena mikambana ao amin'ny Comesa ny taona 13/2025 dia mbola tsy ampy ny vokatra ondra ny Madagasikara any amin'ireo firenena mikambana ao amin'ny Comesa raha oharina amin'ny vokatra afarana. Raha ny antotanisa dia $200 ihany ny teti-buidin'ny vokatra ahondra ny Madagasikara raha toa ka efa mahatratra any amin'ny $700 ny entana afarana. Ny hanatsarana izay resaka fifanakalozana ara-barotra izay no antony aona ny ministry ny varotra sy ny fanjifana niaraka tamin'ny sekretera jeneralin'ny Comesa ny maraina teo. Ahoana ny fomba hoe mba hamoramora zay fifanakalozana izay indrindra moa zany no anisan'ny resahana teto zay zavatra zay ary ny azy tsotra moa ny zavatra resahana hoe tsy afaka mampandroso firenena atsika raha tsy miainga avy amin'ny secteur privé any amin'ny sehatra tsy miankina ny tena fanohitra zay ho ampiana atosika mba hampitombo zany vokatra zany. Fatatsika angamba fa atao amin'ny taona 2020 ka hatramin'ny 2025 dia niakatra 300 isanjato ny fanakalozana ara-barotra amintsika sy ao amin'ny firenena ao anaty membre ny Comesa, izany hoe raha ohatra ka hoe ambany dia ambany izy teo aloha. Fa na zany na tsy zany ara mbola hita fa tena mbola tsy ampy ihany satria raha eo amin'ny $170 millions eo ny resaka importationtsika dia eo amin'ny $112 millions eo ny exportation. Zay zany mbola mila ezaka zany ataotsika kanefa na zany efa miatsara zay zavatra zay. Nambaran'ny sekretera jeneralin'ny Comesa fa mbola maro ireo vokatra azo ahondra ny Madagasikara any amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'ity Comesa ity. Madagascar has a lot of potential for exporting beef. Madagasikara zany dia afaka manao ny hena, eo koa ny vary, ary eto koa tsika koa dia afaka koa manodana trondro. Madagasikara koa raha ohatra jerevana dia be dia be le rano eto, hoe zany dia afaka mamokatra vokatra, afaka mamokatra vary betsaka. Raha ampitso isy araka izany ny fiaonany eo amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana miaraka amin'ny fahadiseranany.